Accord FM manolotra anao izao. Nosoratany Eric Ravalso. Yarmampionina Christophe Rabearmanana. Olravaka Zoma amin'ny rino no anome aina ny tantara. Nandrefeo sy nantotosa miaro vy. Rongatrantitra. To natao hifanaraka amin'ny bika manendriko mihitsy ny anarako renty to milaza avy hatrany zany anarany zany fa sosokanto ary tsara ny angaliana fatratra ka azo arentirenty sy asiko manaitra sy mahasatrika zany tokoa nkany tonga amin'ilay fitenenana hoe anara-manahaka na talohany nanapahako hevitra hiaraka amin'ny haingo aza dia tsapako sy fantatro fa zay tovavy ny fanerasera tamiko fahiny dia taitra tamiko daholo ary zareo mihitsy aza matetika manao fihetsika miantsy no laviko hatrany anefa reny rehetrarehetra reny tsy tiako manao boloko mamboatsevy maminy atsy finy aro zay tena tiako no nitiavako amin'ny fo manontolo sy anompanako ny fitiavako rehetra dia iaingo ny andefan'ny fitiavako iaingo miondany eto atratrako amin'izao fotoana izao nitsongaiko tao anatin'ny alikisy ianao ro mahalalako ka sarobidy amiko mandrakizay Sany koa hoe tsy toy ny tenin-dehilahy rehetrarehetra ihany renty ie tenin-dehilahy mihitsy tokoa zany ka saingy tenin-dehilahy vokatro ny fosaina tsy misy fiatsaram-belatsy nareo lehilahy tony ange hono no to hoe tsy ratsy vava aminay vehivavy mihitsy fa nahoana loatra vaovao be amiko no mandre an'izany ka aoka mba ianao ihany no amala ny fanontanianao ianao kosa satria ange te ahazo mamy aminay vehivavy nareo ka sarotra ny ahazona an'izany raha vao raha tsy ratsy vavy tomba nivelany ihany ianao izay miray fijery aminao amin'izany renty tsy vitsy ange ny tovavy namako ny tratran'izany ka manosika ampitovy lehilahy rehetra kosa satria no mitovy dia tsy misy fahasamihafana ary lehilahy dia no ariana tsisy afaka izany tsara avokoa anefa fa ny vary tsy ilozana kotry ny tanàna tsy ilozana dala ny indray mihira tsy ilozany maningana fa ny lehilahy kosa tsy ilozany tokampo ary maro mihitsy aza ny lehilahy no mikatsaka ny tena fitiavana avy any aminareo vehivavy fa fanampiny ihany zany fikatsahana mamy aminareo zany ka misy ihany koa ange ny fitenenana hoe rehefa vandana kosa dia kare ary rehefa voanjo dia iray fototra amin'ny voanemba avokoa toy ny landimboatafy ny lehilahy ka rehefa fotorona ray fihaviana ihany saingina ray fihaviana raha dia misy ny matoy tsara misy koa ny loham-pitoerana fotsiny ka tsy azo atenaina fa maro loatra ny toetra hitambarany tsy azo ialana mihitsy fa misy koa ny toetra tena tsy hitovizany ka manasongadina an'ilay tena tsara mihevitra ho toy ny lehilahy mpikatsaka amin'ny mamy fotsiny zany ianao kosa raha ianao kosa aloha tsy mbola tsapako nanao an'izany hatramin'izay dia inona fotsiny zany ny adianao hevitra amiko momba ny toetran-dehilahy ka mba miresaka azy ireko avy amin'ireo namako fotsiny ako ka nefa nge ny fiadianao hevitra amiko dia tena manasongadina fa zany mihitsy ny toetsainao avy eo any zany resaka izany fa ohatra ny ampifanditra antsika fotsiny ka sady tsy mahasoa akory sady efa resako maly koa ilay izy dia alao any ka
Ka ianao ihany tsinany manita dresaka eoko. Fa rendy tia marina ho misy resaka mahafinaritra fa avy aloha aloha ny toetra andeha lasa ny momba azy ijanona eo To fanasana iza no nanome an'ity fanasana ity? Mihaja no nanome an'iny. Mihaja? Iza koa zany mihaja zany? Niara-nianatra tamiko izy taloha dia vita ny fianarana ambony ataony amin'izao fotoana izao ka manasa hiara-paly aminy izy. Aikosa ianao rery zany no asainy ka inona moa zany tokony hidirako amin'izany? Afaka mitondra olona ray akoatrange hony ahy dia iza zany nikasainao hiaraka aminao any? Fa manana an'izy akoatranao moa azy sa tianao ny andehanako rery any? Raha tianao ve moa zany maninona? Renty sasa andeha rery any mihitsy ve zany ny andrasanao Tsy ilaina loatra no mandeha amin'io fanasana io Maninona? Fa maninona? Hatramin'izay tsy nifanerasera ka zao vao hoe manasa. Mety sepotra tamin'ny fianarana kosa rizoko. Tsy tahaka izany ny finamanana ry haingo amiko raha mbola mahatsiaro mpinamana ihany koa dia miezaka mifandray matetika arak'izay azo atao. Fa tsy rehefa misy toy izao akory vao hoe mahatsiaro ny hafa. Teo ahoana ary tsy mazoto andeha zany ianao? Fa fianaran'inona nefa aloha zany vitan'izany Momba ny fifandraisana. Moa zany izy ko mianatra momba ny fifandraisana nefa tsy mahay mifandray aman'olona akory. Mba masika loatra ianao ka. Dia rovina nefa zany le fanasana Mazoto andeha indray moa zany ianao io? Tsy izany fa mba tiako hofantarina fotsiny toerana sy ny fotoana anaovana azy. Io le fanasana dia mba jereo tsara io vakio tsara. Ay moa mbola misy herinandro. Dia ahoana vonina andeha zany ianao io? Leo mandeha fa mety hafa ny fiheverana izany atao hoe namana izany fa tsy mitovy amin'ny fijeriko. Sao ananatsiny? Dia variana tokoa raha ianao ny andany fanasana ohatran'io aloha Angatsy tokony andany fanasana olona. Ka ny fahalalako an'izany rehetra izany hatramin'izay dia mpandala fifandraisana aman'olona. Gaga ihany raha mahavita mandany ity fanasana mihaja ity ianaoko. Samy manana ny heviny io nefa koa samy manana ny endrika ifandraisany amin'ny hafa. Fa raha ny dia ny mbola azo ataony mifanerasera matetika dia atao zany. Eny fa na dia very no zava-madinika aza no antom-pionana. Ka araka an'izay efa voalazanao izay samy manana ny endrim-pifandraisana tiana atao amin'ny hafa ny olona. Fa tamin'ny kilasy fahafiry moa zany nareo no ny ray W? Teny amin'ny lycée. Efa ela tokoa zany ela mihitsy. Saingy mbola mahatsiaro ahy izy no ny fifandraisana tany an-tsekoly zaniko. Zany fa ngah kosa dia tena niavaka tamin'ny rehetra ny fifandraisanareo roa tamin'izany Niavaka aloha na ny mpianatra na ny mpampianatra aza nge gaga mihitsy tamin'izany Ay, inona nahagaga an'zareo? Renty ianao koa zany izany fa efa nananay roa vavy hatrany ny taranja literera ka rehefa tsy voalohany izy dia faharoa dia toy izany koa nanamafy ny fifandraisanay zany ka zary lasa mpinamana tsy mifankafo izay. Dia izany angamba mbola ahatsiarovany hatramin'izao izy navita fianarana izao. Kanefa tsy mba reko ny faneraserinareo hatramin'izay Eny saingy fionana kisendrasendra teny an-dalana angeny resahany tamiko dia izay ny nanomezana an'ity fanasana ity Mahavariana zany. Boribory ny tany ka tsy avela ny finamanana fahentsiona izay renty Sarotra tokoa ny tsy handeha amin'ity fanasana ity raha izany no zava-nisy Dia miaraka manotrina mihaja zany tsika raikitra. Fanasana iny zao misy mahalasa ny eritreritro ato. Maninona? Dia anatrika ny fandihizana amin'ny alina koa ve zany tsika?
ka miankana antsika ihany ray izany sainga raha ny hevitra dia aleo ny ataondry ihany ny atrehana fa mbola fahasahiranana hafa ny alina. Fahasahiranana hafa hoana? Ka ny akanjo anaovana amin'izany, ny fiarakodiodiana rehefa tapitra ny fandehizana izy, ny tsy fahaizako mandihy mango ny fotsoniko. Kanefa nge mba tiako iaina n'izany alim-pandihizana anilan'ny malalako izany tsy mbola nisy an'izany mantsika mahaliana. Tsy mahamaika kosa izany rarenty fa inona ny mahamaika? Tsy anaovana ny rahatsikako. Ela ihany ange izay ny rahan'izay ka efa tokony hatrehitra ny firosoana lalindalina kokoa tsika. Marina tokoa aloha izany saingy tsy tereko masaka ny raha raka amoronana ny tsy ampialan-tanana. Aleo miomana tsara dia tomombana tsisy tomika ny atao. Eny marina izany saingy efa tokony hisy fomba atao ihany kosa nge izao Fomba inona? Ohatra hoe mifetranonako. Tsy makena ny fahitako asa matotra izany ry aingo rehefa tojo ny asa sahaza dia ataontsika indray mandeha ny raha rasin'ny rehetra. Sa tsy mahatoky ny fitiavako ny malalako? Tsy hoe tsy mahatoky ange akory fa ahoana? Hitanao ihany fa masika ny fiarahamonina ako. Masika noho izany ny fitiavantsika ary tsy voko indrindra. Tsy mbola tsapanao ihany ve izany hatramin'izao izay ilain'ny fanahiko hitako aminao, izay iren'ny fitiavanao hitanao taratra ety amiko. Diso ve ny teniko? Tsy diso ka, fa na masika fitiavana aza angentsika mba tsinjovina ihany koa no avy. Moa tsy efa fitsonjovantsika no avy ny firaisantsika miombona fiainana. Ka izay tebotebonao aiako, izay eritreretinao saintsainko, izay fanirianao mba tanjoko ihany koa. Fo miara-mitebony atsika ka tsy jerena maso ny fiarahamonina ary malala tsika mamaritra no avintsika. Faritantsika ho tsara ary ve izany sa apetratsika ho ratsy no avintsika aminao? Izy tsara ohatra ny tonga lafatra ve? Dia izany no tsy tokony hipetrapetrahana sy atoritoriana. Dia mbola tsy nisy mivaly ve izany ireny fangatahana asa rehetra nataonao ireny na dia iray aza? Tsy mbola nisy aky malalako saingy misy ihany ny ananako fanantenana. Dia maromaro izany sa iray sy roa ihany? Le fitsapana nataoko farany teo izao tena tenaiko fatratra tokoa. Tsy nisy tsy haiko izay nanadinana. Izany dia ahoana nefa niresadresaka ireo mpifaninana taminao ka? Anga misy miresadresaka izany fa samy mikatroka dia izay Na tamin'ny fidirana sy ny firazivana aza ve dia tsy nisy niresaka mihitsy? Niresaka avy moa tsy izy fa loha hevitra koatra ny fitsapana tamin'ireny ny poitra sady kiza koa mpifaninana ilaza aminao azy ataony io Dia olona firy nefa no noraisina amin'izany? 5. Ay kosa dia tsy mba ho isan'ndray ho voafantana amin'izany kosa ve ianao? Tena mino mihitsy aky fa za mihitsy aza ny voafantana voalohany io Tsara izany. Vita dingana vaovao tsika rento raha voaray asa ihany ianao Ny dingana vita ve moa tsy efa misy isan'andro Misy isan'andro ahoana? Fontsika voaniona voalohany dia nanjakany tahotr'ireo ray aman-dreninao ianao. Araka ny fifaneraisaratsika matetika nefa dia afaka tsy kelikely ny tahotr'ireo ray aman-dreninao fa ireo nahitanao masoandro kosa indray izao no matahotra anao. Nahoana kosa izy ireo tsy atahotra renty zanak'izy ireo vavy inge Ka maninona raha zanak'izy ireo vavy ianao? Ka tsy toy ny zanakalahy ny zanaka vaviko. Ny zanaka vavy mora tsy nina raha solavaka, fa ny zanakalahy kosa na manao tantely mitety raozy aza ohatra ny voamaika aza voninahitra. Ny fiarahamonina no mametraka an'izany ry haingo fa raha za na lahy na vavy rehefa tsy mahatotra amin'ny ataony dia tsy niko avokoa ary mahamenatrano mitonina ho manam-pifandraisana amin'ny olona tsy matotra. Ka nieritreritry ny olona nge tsy azonao ampanarahana an'izany fisainanao izany kosa
dia tokony ahatsapa sy hanaraka amin'ny fisainako ny olona fa tsy manao mpanaratra ny rano amin'ny fiheverana diso fotsiny. Ahoana moa izany ny hanipahan'ny olona amin'ny fiheverany maro ka? Ka raha izany no fisainan'ny olona dia mbola ho ekeny ny fiheverako ny ray andro any. Iza kosa ny tonga tena nandro izany. Aleo hoe ho jerena. Wai, renty? Hiditra na dia tsy nampandrosoana aza. Fa misy inona? Fa zanga moa tsy mahazo mamanga ny malalako ka. Ka tsy fanaonao kosa ny tonga salasalanandro sy mampiomonao ohatran'izao e. Ka raha ny fanao foana ve moa no atao tsy hoetim-pahazarana fotsiny miaina? Ianao tiako ay marary angiza ny tsongotsongonao izany e. Aleo arariany fa tsy rarako. Ka tsy ho tonga ty intsony ange raha ho tsongotsongonao tahaka an'izany foany e. Dia asa tonga dia maninona moa e. Dia aleo azany hiverina. Renty. Inona? Miverena fa ina ary tia mora misendoatra amin'ny tsisy dikany ty. Ka ianao ihany tsy inona ny tsy makasitraka ny atongavako etoko. Fa velo mora tezitra ohatran'izany le malalako e. Ka efa tsy sango tsony angeny ianao ry haingo fa tena efa izy mihitsy e. Mba vazivazy re iny e. Dia ataovy ihany ny vazivazonao fa mety tsy ho avy aty intsony raha mbola misy izany a. Izay dia mbola tezitra ihany. Ary atsaharo ny vazivazonao fa mila ampitrotra ka. Dia inona indray ary izany ny atao mba tsy ampitrotra anao e. Inona ny ataoko? Aza manao sanga mihoatra ny lotsony. Ve izany ny toetranao e. Sy ho fa fantatra meloha. Ry, fa mikasanao inona ty ianao? Tsy mikasanao inona ka? Ahafahako mametra ny teniko sy ny fihetsiko manoloana anao ny lalalako an'izany toetranao izany. Raha azoko tsara izany dia manana toetra fangoloko ianao a. Maninona? Mana-toetra fangoloko ahoana koa e. Arakaraka ny toetran'ny olona manoloana anao no anamboaranao ny fiteninao sy ny fihetsika ataonao aminy. Tsy fangoloka kosa nge filazan'izany renty. Fa inona indray ary e? Tsara toetra satria tsy mana fotoana ny hafa. Mampiahiahy ihany izay ataonao any amin'ny tsy tanomasoko any a. Fa mampiahiahy ahoana? Dia hiteny ratsy koa izany ianao raha olona miteny ratsy no miresaka aminao. Satria nahoana? Satria mba tsy hanafotoana azy dia tsy maintsy mampitovy fiteny aminy. Tsy voatery anao an'izany kosa e. Izany no fisainanaoko. Ka raha misy olona mandrora anao izany ve dia hororaina koa izy? Fa nahoana moa ny roraina tsy amin'antony e. Mba roray koa izy ko. Averiko aminy nataony tampiko atsapahany zava-tsy mety nataony tampiko. Izany anefa ny tokony atao mampiteraka adala sy lolo-po famaliana fatika tsy tsara. Dia ahoana izany ny teny asetrinao ny olona miteny ratsy mitafa aminao? Valiko amin'ny teny montana mampieritreritra izy. Dia tsy hanao vazivazy mahatezitra anao ihany koa isaky ny miontsika. Satria efa fantatro ny toetranao mora toana. Tsy nanenina ny safidy any haingo. Manam-pahendrena. Tresy lahatra amin'izany teniko izany nga ianao no tsy miteny. Izany akory ny tsy mampiteny fa zavatra hafa mihitsy ka. Zavatra finona? Miaiky ny fahendrenao a. Raha izany velona izay no fahendrena dia mila manao takan'izany avokoa ny olon-drehetra mba hampirindra ny fiarahamonina. Amin'ny fomba ahoana moa ny hanerenao ny olona no ohatran'izany ka? Adiombonana izany renty a. Sarotra amin'ny olona ny andefitra. Nefa tsy maintsy atao izany ary atomboka amin'ny tena sy ny manodidina ny tena. Ianao ve nefa mino fa ny olona be lolo-po, ny olona be ambo, ny olona be rehaka dia afaka mandefitra na dia ampahafantarinao momba an'izany aza?
Tsy nampianatra sy tsy nitaizany hafa ho amin'ny fandeferana ihany angeny ratsy. Rehefa vitanao zany dia mandry ny eritreritrao. Fahasakasaka izy tsy handray an'izany indray avy eo. Ndry manaiky ny fahendrena ampianarinao ary malalako a. Dia mba hampitao any amin'ny hafa koa ary izany anjaka ny tena fitiavana eto amin'ity tany ity e. Ary ny taratasy aposinao io? Iny jereo ary. Aiza ve? Oay, faly be. Tafiditra miasa zany ianao. Dia roviana ny manomboka. Amin'ny herinandro ambony araka io voalazan'ny taratasy io e. Oay, dia aiza le izy? Ary tsy mamaky tsara an'izay voalazan'ilay taratasy ange ianao izany e. Ka tsy hitako re a. Ay ve, tena faly be arenty a. Iroso amin'ny fikarakarana ny drala rehetra amin'izay zany tsika. Mila manangonangona kely kosa ka. Vola daholo ange miainga amin'izany fikarakarana raharaha zany e. Eny e, fa vidiana tsikelikely izay ilaina amin'izay dia tsy sahirana loatra tsika. Hovidintsika ihany izay ilaitsika fa milohan'izany ny trano fonenana. Miandalana ange izany ry renty. Aleo andeha araka ny laharam-pahamehana ny zavatra rehetra. Tena laharam-pahamehana ny trano fonenana ry haingo a. Raha ho vita tsy misy tomika ny raharaha dia aiza ny onona. Ao amin'ny rihana farany amboniko. Efa manaiky ny petrahantsika ao ange ry dada aoriana amin'ny fahavitahan-draharahantsika fotsiny. Tsy tiako izany ka. Fa maninona ny ray ary? Matoa manambady a dia maly eo tena. Ary ny fahaleovantena dia tsy fiakinan-doha amin'olona amin'ny lafiny rehetra. Anga kosa moa miankin-doha mipetraka ao tsika e. Tena fiakinan-doha mihitsy izany ry haingo a. Ianao kosa e. Ny olona no manangana trano dia ianao no anao tatereraka ny fialokalofanao fotsiny. Mba tsy toe-tsain'ny dada kosa izany ry renty a. Tia manampy anjanany amin'ny sarotra izy. Tsy endrasana fangorahan'ny ray aman-dreny ny tokantrano ry haingo a. Itsika ny tompona andraikitra voalohany amin'ny tokantranontsika ka mila mandray fanapahan-kevitra matotra tsy anteherana amin'ny hafa amin'ny hitondrantsika ny fiainantsika. Dia aiza izany tsika ny hipetraka ao aoriana amin'ny fahavitan-draharaha? Manofa trano any ankafa. Ka maninona raha io amin'ny rihana farany ambony io ihany no faitsika ary? Ny avatiana tsy raha monina re ry haingo a. Mahafahafa fisaina mihitsy ianao izany ka. Fa tsy atao ve ty raharaha ty e. Izay ny tianao. Ka za efa niteny taminao fa alao atao matevina miperatra. Aiza ka peratra entina mandramaty ve dia atao manify ohatran'ireny inona ireny? Tsy efa mazava aminao koa ve ny hevitro e. Hoe azo ampiny eo rehefa misy ny vola. Taratry ny tokantrano miperatra rento ka tsy azo kitikitiana. Fa fisainana loatra ianao ry haingo ka. Dia tsy azo atsaraina mihitsy koa izany ny tokantrano. Lanja miakatra ny fiainana ka nahoana moa izany ny tsy azo atao ka? Ka nahoana raha ny tsy azo kitihana sy tsy azo atsaraina miperatra raha izany e. Tsy mahateny ianao satria marina ny teniko. Raha izany dia ny fitafiko sy ny kiraroko ny ataovy tsara. Fa ohatry ny ahoana moa izany ataonao hoe tsara izany e. Le kiraro efa tretsy taria amin'ilay magazay hitantsika taria vidiana. Inona tsara hoe ry haingo. Efa tretsy ariary ve ry haingo dia olona nina amin'ny kiraro ray a. Renty a. Inona? Andro ray tsy miverina kosa ange io e. Sa zavatra maivana izany aminao? Zava-dehibe tokoa ny mariazy. Saingy tsy atao sorona noho izany ny fiainako avy. Ka tsara trano ange no misongadina mba hatsiarovan'ny olona ny tena kosa e. Fa ny olona moa ve sa itsika no hiatrika ny fiainana ao aorian'ny mariazy e. Renty a. Dia ho tsaroan'ny olona koa ve ny fahasahirananao ao aorian'ny fandaniam-be. Ka rehefa mahafapo ny mpanotrina ny raharahantsika dia tsy hanosy-botananatsika izy atonina. Ny ratsy fisia ihany ny anakatonan'ny olona ny varavarany. Tena tsy mitovy hevitra aminao amin'izany ary haingo a.
Any fiainako ka izany tompony andraikitra voalohany amin'ny fiainako. Ay Ie, tsy midika ho fialana andraikitra amin'ny fiainan'ny tena kosa raha ve zany e? Ianao ve nihevitra fa raha olona miakanjo vorokitsainy mandomba ravarana mila hevitra sy fanampiana dia isy andray akory? Ny androra sy androkanao aza ny ataony voalohany. Saingy raha mitafy tsara sy manana akanjo manendrika ary misongadina kosa ianao dia misokatra ho azy ny fon'ny olona amin'izay ilainao. Zaho efa miteny aminao fa tsy kajiko amin'ny fanampian'ny hafa mihitsy ny ihany hitondrako ny fiainako. Ny eto am-pelantanako ihany ny azoko antoka handrindrako amin'izay tiako atao rehetra. Na zany aza tsy maintsy mba misongadina kosa e. Andro tokana eo amin'ny fiainako ange io e. Ka raha izany dia aleo ajanony ty raharaha ty fa tsy hifanaraka amin'ny sainao mihitsy ny tiako atao ka. Andray vita somatsara ihany rahatsika. Fa saika tsy tanteraka raha ny sitraponao no narahana. Ianao kosa e. Aiza vera ngaka hidongina daholo izao zavatra lafo vidy rehetrarehetra izao. Rentiko efa hoe andro tokana matany koa ange mariazy ka tsy maintsy ametrahana fahatsiarovana sarokosehany. Nisy fahatsiarovana ratsy zany navelan'iny raharantsika iny. Io ne tsisy aloha e. Sady nakasitrahan'ny olona avokoa ny zava-nisy rehetra. Dia ianao mihitsy zany be angetsana sy be ahitraitrako. Ka ny raharaha vita tamin'ny mpamendrehana ange zava-dehibe kosa e. Mila tsahivina ihany ny hevi-disonao mba tsy hizerizerinao amin'izany intsony amin'ny manaraka rehetra ka. Aiza ka kiraro samy tsara izao ihany na ny 5,000 ariary na ny 4,000 ariary dia aleonao misafidy ny lafo. Zany ve dia mba mety ry haingo? Okizay ka hitako mety zany tamin'ny fotoana ny tenenako azy matoa ny teny. Fa amin'izao fotoana izao zany efa tsy mety intsony. Miatrika amin'ny fiainana izao no tena tsara indrindra. Ka nahasoanao ihany zany ny fiziriziriko tamin'ny hevitro sa tsy fitiavana anao araka ny voalazanao? Okizay ho afa ianao koa zany. Raha tsy niziriziry tamin'ireny hevitro ireny dia natevina be miperatra ao. Fa nisy mpanotrana tsy nirosona sakafo tamin'ireny. Reny tia. Fa raha natao natevina koa ange miperatra tamin'ireny dia nisy vahaolana azy natao ihany fa ianao sarotra ampiana e. Vahaolana inona koa zany? Na ena ny isany mpanotrona na nasaina nampindro dado sikako. Tsy raikitra kosa zany ry haingo Zay indray ianao. Reny azy efa hoe olona tsy azo elana mihitsy ka iza indray ny tadiavinao tsy asaina. Ary raha izay fanampindra fozany zany koa dia efa fantatro tsara ny hevitro. Lehilahy natao ho andry iankinana ka tsy mila miankinankina amin'ny hafa zany. Nefa dia mbola iankina amin'ny olon-kafa ianao amin'ny fotoana tsy ampozinao. Teniko izany. Tsy misy an'izany ry haingo rehefa mahay mitantana ny eo am-pelantananao ianao dia ny hafa indray aza no ila vonjy aminao. Efa masaka tsainao mihitsy zany ka tsy andresy lahatra anao tsony ahy e. Fa ianao ve zany dia mbola tsy resy lahatra amin'izany fiheveranao zany ihany e? Resy lahatra aho amin'ny fotoana sy ny zava-mitranga sasany, fa tsy resy lahatra tanteraka amin'ny fotoana rehetra sy ny zava-mitranga manontolo kosa. Noariana ifampila ny zanak'olombelona renty tsy misy mahavita tena samy rery zany. Nampiasa ny siary reto fa misy resaka tiako atao amin'ny siary. Ento ny teninao Andry Matotale fa vonina iainao anao Zao no izy rehefa nandinika ny toetra ny mpiasa rehetra atao am-piasana dia tsapako fa manaja ny asany sisy. Izy dika ninona tomboka tamin'ireo mpiasa tranainy? Aza manao izany sy fa ny azy ireny ange fa azarana fotsiny ihany ny miasa fa tsisy fitiavana ny asany mihitsy. Raha tsy tia ny asany ve izy Andry Matotale tsy efa niala tato izy ireo? Tsy afaka miala ato izy ireo ka. Fa nahoana Andry Matotale? Zany manome vola karaha mamelomana izy ireo mifademanjanany. Raha miala eto izy ireo dia tsy ahita asa tsara noho ny eto intsony. Ka rehefa mitady ve izy ireo tsy ahita e? Ka raha miala eto dia tsy hanome certificat de travail ary raha nome zany aza dia mbola saiko hoe nangalatra.
fa mangalatriny izy ireo andre matotaleha. Tsy fantatro se tokoa. Ie Mpiasa tranaindry zalahy dia mevitena ho afaka manao izay tiany atao. Any ka angalariny avokoa na taratasy na penina na goma sy zava-madinika rehetra azo angalariny. tena tsy mety kosa zany e. Dia tsy mety mihitsy aloha. Asa fiveloman'izao ve dia atao atsirambona ohatran'izany. Iseny mahatsapa an'izany fa ry zalahy tsy mirarahana boriny eto aza ny orinasa. Mahavariana ka. Dia mbola hovariany se raha ho tantarako amin'ny atsipriny eto ny adalan'ny zalahy mpiasa tranaindreo. Saingy tsy hanao an'izany aho fa tsy nitantaran'izany amin'izay no antony atsoka an'izay eto. Fa inona tokoa moa zany ny antsonao andre matotaleha tsy mahadiso. Rehefa nandinika lalina dia ataoko mpanara-maso ny mpiasa se. Ho vitako ve zany andre matotaleha. Vitan'se zany no ny fahitako ny fitiavany se ny orinasa. Ianao mahatoky aho fa za manano tenako a. Inona mampanahy se? Ho be fahavalo satria mpiasa vaovao ibaiko mpiasa tranainy. Tsy ny fahailana miasa mihitsy no zava-dehibe fa ny fahaiza-manao ka. Leo ary aho eritreritra kely andre matotaleo. Ay, ka raha manaiky se a dia miara-miasa tsika. Inona no atao ry haingo a? Tsy azoko. Fa inona moa zany tsy nanekenao an'izany avy hatrany? Ka ilaina ihany ny fifampidiniana ka. Renty a, tsy ilaina dinihana intsony zany fa eny avy hatrany no tokony ho valiteninao. Mbola mieritreritra asa hafa ankoatran'io mantsy ange ah. Efa lasa dala ve ianao io e? Asa sahaza mari-pahaizanao io ka ilana atao anandray? Asa tsara inona mbola ho hitaiza kosa e? Le mihiboka anaty birao mihitsy ny tena tsy azo azoko ka. Renty a, dia ikarenjeny rehetra zany le tianao atao? Tsy izany ka. Asa tena no hitako tsara sy ananam-pahaleovan-tena kokoa. Maninona? Zany e. Dia inona zany ty asa tena tianao atao ka? Dia aiza koa ny vola entinao ampijoro an'izany? Aza entiny tsy fisainana kosa ianao e. Efa ny saina mihitsy avao nilazan'izany taminao rery haingo a. Sady efa faniriana tato anatoko hatramin'izay koa zany fa zao vao mamboraka an'izany eto aminao. Na zany aza? Maninona? Mbola tsy fotoana an'izany kosa izao e. Mila manangona aloha. Izany no faindohan-draharaha. Zaranao aza nahita asa sahaza amin'ny mari-pahaizanao. Ka ny tombontsoa samy hafa teraka io asa vaovao io ange voarisaka akory e. Mino anefa fa mafy io asa io a. Renty a. Ahoana? Tsy adala akory ny lehibe anao ka hanendry anao amin'ny toerana tsara kokoa. Ianao manao an'izany fa mipampiasa ange fatra-pikadry ny tombony ho azy e. Raha tombony ho azy ny fampiasana anao dia ataony zany. Anga kosa moa ianao tsy mahazo tombony ao anatin'izany e. Mahazo efa kely loatra sady tsy azo antoka. Ny kely ihany ange ny melehibe renty e. Ny ambany ihany koa no misondrotra. Ary fiarah-miasa mirindra ny mpiasa ny azony rehetra tombotsoa. Fa ny tombotsoan'ny mpampiasa tsy ho tombotsoan'ny mpiasa velively a. Ka tompony kosa ange izy e. Aiza moa ny toviny amin'ny mpiasany? Ka izay indrindra azo ataony manao tompon'ny orinasa raha miasa tena. Taloha ianao nefa be menimenina irio e. Aiza ny asa e. Rehefa miasa indray vao be taraina hoe aleoko miala e. Fa inona ihany ara ny tena tianao atao e? Miasa tena ny tena tiako atao ry haingo a. Efa miteny anao aho fa mbola tsy fotoanan'izany ho aho aloha izao. Ekio ny valitenin'ny mpampiasanao. Dia hiforotra anaty birao mandritra ny firy taona zany e. Tsy misy ho azo akamirana kosa renty a. Hainao tsara zany. Ho hita eo e. Zany andre matotaleha no ataoko amin'izao asa vaovao anendrena azy ao. Vonina tsara se. Vonina matoto nge tompoko. Zava-tsy tiako mihitsy manka ny manao tsoboldranon-draha miangaly a. Rehefa eny dia eny ny atompoko ary rehefa tsy dia tsy. Dia
mifampatokotsika izany a. Maty ianao andre matotalefa anao an'izay azoko atao alavorary ny asako vaovao misaotra an'se amin'izany teny feno fahavononana izany. Ie dia inona moa zany andre matotale ny tena ataoko amin'ity asa vaovao ty manara-maso an'ireo mpiasa tratrarina bodioniko izay rahapisaina na mpangalatra eo nareo mpifosa sy tsy tia na any akoatran'izany rehetra izany aza. Eny ary andre matotale fa dia vonikandray ihany raikitra tompoko. Akoatra ny asa efa fanao an'se isan'andro dia izay ny asa vaovao omeko an'se. Vonona tompoko. Ka ina fitaovana ilain'se amin'izay asa vaovao izay? Anga moa zany andre matotale fantatra dian'izao rehefa mandeha eny ny asa dia vita mindalana iny ihany zany. Ka mila zavatra entika andre matorenty ahoana ny tetika adrisiana tanterahan'se ny asa vaovao? Omeo herinandro ary andre matotale andrafetako an'izany dia lazaiko aminao ihany koa ireo fitaovana ilaina anatotosana ny asa. Sao dia ela loatra zany? Mila saina nalalina zany andre matotale fa tsy azo irotorotoana indrindra fa itsongo ty olona no atao zava-sarotra nge zany afaka herinandro zany tsika miona? Eny tompoko. Mino kosa nefa fa iarahantsika midinika izay ho vitako avy eo. Tsy sorana na vita sy alohan'ny herinandro azy zany dia arosoa iaraha manatsara. Ahoana moa zany andre matotale ny tombo soako ateraka ty asa vaovao ty dadala akory seka hitazapotsiny amin'ny asa maho amin'ny vitan'se eo dia misaotra anao mialoha zany andre matotale zay fa ndevitra eo ny asa hitanao amin'izany zany ny afetsen'ny mpampiasa zany. Mahalala ny tokony ataony kosa ny mpampiasa aiza koa ny sady manao ny asa andavanandro no mitsikilo ny mpiasa dia raha misy tsy vita ireo dia lazaina fa tsy mahay takizony kosa ve aminao no manome fotoananao anaovana fanandramana azy ahitany tena fahavononanao sy ny fahavitaonao ny asany. Zony zany sange tsy nylazainy matotra nge hoe misy fotoana anaovana fanandramana azy tonga dia asa ny nambarany tamiko. Renty teo adala ve izy anontany anao momba fitaovana ilaina amin'izany asa vaovao zany? Ny tena tsy laitrako angery haingo dia zao hoe mody tambatambazany amin'ny hoe tsy adala akory ka hitazapotsiny amin'ny asa mahomby vitan'se rehefa manolotra valina asa izy avy eo dia kely tsy mifanaraka amin'ny asa nataoko akory. Avelao aza hiasa namby anao raha zany efa fantatro ny hevitro ry haingo tsy tokony hiasa mihitsy ianao fa mikarakara tokantrano sy ny zazakely. Azo alamina nge ho azy zany ka tsy mety ho azy zany tiana ho ny toe-tsain'ny mpanampy no olovainy ny zanako dia rehefa lehibe ny zaza anindro nantsy anao satria tsy nitezainy tamin'ny fitiavana. Tsy nitezaina tamin'ny fitiavana hoana moa izy amin'izany? Ny akamaroan'ny mpanampy mpitaiza zaza dia ny tsy ampitomany ny zaza tezainy ihany ny ataony ka na ampitahoriny na kapohana na tezerany ny zaza rehefa tsy mitomany dia izay ihany ny azy tsy mahazo fitiavana mihitsy le zaza. Azoko entina manaraka any ampiasana angeny zazy dia aiza fotoana isanao amboamboariko amin'ny mampety azy eoko. Tsy atao tahaka an'izany kosa ny taranaka ry haingo ao anatin'ny fahazazan'ny olombelona ny tena manefo ny toetrany ka raha atakalinao asa izy dia tsy maintsy atakalo ny zavatra hafa koa ianao rehefa lehibe izy. Raha azoko atao aza nge no mitaiza ny zanatsika dia ataoko zany saingy voahozina ny tsy maintsy mitady maninona raha ianao indray no mitaiza sy mikarakara tokantrano dia zany mandeha miasa sy mitady vola. Aza manao hevitra taingina ry haingo mety zaniko. dia zany nitatitra androany indray matotale mila manova fetsika ihany zany se fa efa fantatra ry zalao io mitsikilo azy ireo na ny fiovan'ny fanaoko andavanandro azy avy andray matotale tsy efa mahamailo andry zala mahafinaritra aloha zany rehefa mahalala matahotra fa tsy manapatra an'izay tany kibony amin'ny fangalarana amin'ny fananan'ny orinasa fa inona nefa moa andray matotale tsy hamaizana an'izay mangalatra atao amin'ny orinasa ato
tsy mbola nisy tratra teo mpanaovan-dratsy ry zalahy ka manahirana izany e. Sady haindry zalahy mihitsy koa ny mifanaraka amin'ny fanaovana taratasy milaza ny fandaniana samihafa. Aiza versé ka mpiasa ray dia lazaina fa mahalany penina valo anatin'ny 2 volana. Izany dia ho marina na dia atao hoe miasa be tahaka n'inona aza. Dia izay olona nanome an'izany penina valo izany no diso e. Mahatsika koa ke dia ahoana? Congé le tompony andraikitra amin'ny fotoana hanomezana ny penina e. Dia izay nisolo azy ny tompony andraikitra amin'izany e. Ka tsy solony izy e. Misy mamaky izany no makasay dia stockage ka. Kanefa rehefa jerena dia tsisy mipitsoka ny hidim-baravarana. Tena efa fetsy ny mpangalatra ato ampiasana ato raha izany Andriamatoa Talia. Ka le olona manao an'izany fetsika izany mihitsy ny tiako tratrarina mpanaovan-dratsy ka ilako ny fiarah-miasa am'se. Ratsy kely lalany e. Saingy tsy maintsy hiariary toy ny kary any efitra amin'ny fotoana tsy ampoizina ihany ny ratsy. Engane ka ho marina izany teny se izany. Tsy mbola nisy ratsy natao tsotratra izany Andriamatoa Talia. Ny mpamosavy mandeha alina aza misy mahita. Mahatoko ny fiarah-miasa am'se ahy. Fa zao aloha aterany an-trano reto zavatra reto. I madama nitratra se ao. Efa fantany anga hoe zany ao anaty tranondreo any. Tsy fantanka. I dera irakiraka ato ampiasana no laziko tamin'ny anaty tranondreo. Nefa moa olona triko mihoatra ny dery se ka tsy ampaninina azy zany e. Eny ary Andriamatoa Talia. Dia azo se ataony tsy miverina ty ampiasana tsony fa any dia tonga dia mody. Voaray. Iza koa izany? Aleo hoe jerena. Manahoana tompoko? Ay vese ihany e. Mandrosoa maka toerana. Tsy androso angamba tompoko fa anatitra n'ity zavatra nampanaterin'ny talety fotsiny a dia andeha. Na zany aza ve dia tsy hanendry ranom-boankazo akory e. Mafana nge ny andro e. Eny e, mafana ny andro fa aleo zokony ao aoriana re tompoko fa mbola maika. Sa whisky ny azoazon'se? Ka re tompoko amin'izao mihitsy mandrosoa rehefa tsy misy maika izany eo e. Ary aza roitana tahaka an'izany aloha ny akanjoko fa sao bedin'ny Talia ka. Izany Talia fa tsy izy e. Ary mandrosoa aty an-trano. Androso ihany moa ka dia efa mandahy maferiko. Angamba tsy hijanona maharitra ato fa andraso. Ity le zavatra nasain'ny Talia omenanao e. Apetrao eo dia mazoso iza fa misy resaka tiako atao an'se koa nge. Misaotra tompoko. Ie, miaino ny resaka ao ary alohan'izay nefa dia aleoloha ka rano sotrotsika eto e. Inona koa ary ny tian'ity ramatoa ty atao e. Hafahafa mihitsy zao fihetsiny sao ka dia ho alazako amin'ny Talia raha mitady hanao zavatra hafahafa amiko eo ao atao fa zao ny zava-misy ato amin'ny havanao e. Le mampafany ty. Tsy misotro an'iny ka. Fa inona no isky fisotro ny toa? Tsy misotro zava-pisotro misy alkoola mihitsy ka. Ohatrany tsy hitako ery reny tamin'ny mariazy ny toa reniko. Nandinika ny toa fantatra nge ato amin'ireny e. Aleo aloha hipetraka eto akaiky ny toa eto mihitsy ka. Velao andeha fa maika ka ary aza mikisikisy ny namiko eto ianao ka. Maika ho aiza ary toa e. Tsy ny toa misy hafanana ve izany fifampikasoantsika izany e. Mba ianao fa aza fihinana mafy be tahaka an'izao ny sandroko ka. Aza mora tezitra moa letsy ka izay mahatezitra mihitsy no ataonaoko. Efa hoe maika aho maika ho aiza nefa toa zao? Maika monjy ny vadiko finina mihitsy ny tianao atao e. Azotsika atao miomby mpitiavana letsy tena antomoly ty.
marina tsy zandry no aolan'ity eto raha izao ny fandehany ary marina mihitsy zany le pitsipitsika nataony tamiko tamin'ireny mariazina ireny hoe tia izy tsy atakaloko any aio ianao ka ny fahanginany lalety dia midika eny amiko misa ianao fa tsy misy andehanako ka oka letsy loha fa aza maika aza-bahananao tahaka an'izao mivaravarana za mibahana varavarana fa ela mibahana ny foko efa manambady ange ho aza aleo anabarantsika mifakadiavantsika zao fahanginana izao tsy anao an'izany te gokasambarana nga ela ampiany asambarana eo anilany vadiko tsy fitiavana ihany ange letsy mimeko any lafa tombontsoa maro sesehina ihany koa ampifaliana mianakavo mivokatry ny atsembohako raha matoty ampy diso toerana letsy ny milazany fahajanomy ihany ary misy ao ianao andehanako fa azabahana anao mivaravarana ka ty letsy misy vola ividian'izay tiany lahany 2 alina ariary ataoko inona koa zay 2 alina ty letsy raisy fa zadiniana fotsiny tsy andray anina fa mba ianao andehanako ka tsy mahazo mandeha letsy ela mba io ianao andehanako tsy manaiky an'izany kosa atosiko any ty dia andeha tsy rahako na hitrotrongy amin'ny tany any aza mesora ho tsy mahazo avy alohanao ny akanjo sa ho rovotra nge ka tsy mahazo mandeha ianao mba hitany ianao andehanako ka antomola tena natosiny amarina dia lasa izy tapaka mihitsy ny io ako ny sitona nyty akanjo nyty dia ataoko inona moa zany ty loban'ity zao nga ty azo anaovana nininona kory oka fa hitako ny hevitra orenty tavelany zany ny lobaka ao ka zany efa nitantaraiko taminao zany ny zavatra rehetra tsy misy nafeniny masina tsy ahitana angano zany hitangano ahoany izy no antomola ka tsika no hidirana angano ka mety ho avadiny mantsy angeny resaka rehefa miresaka mbadiny izy zanga tsy afaka milaza ny marina afaka milaza ny marina tokoa ianao saingy rehefa ho ratsy loha le raha matoa dia vita no mitatitra lainy ambadiny dia ho voetitsika aza lefa lavitra amin'izany reny sainao fa tsy misy an'izany rehefa marina dia marina ary ny marina tsy maintsy isy eo na roviana na roviana ny marina mitavozafoza ihany koa nefa tsy mahaleo lainga tsara lahatra tsy voatery tombony zany kanefa raha ny fahitako an'le ramatoa iny tamin'ireny mary azitsika ireny dia ohatran'ireny vehivavy mihitsy izy ka tsy azonao tombana ny ivelany tena ho atsain'ny olona ray fa azo vinafinaina amin'ny bika ny ivelany ihany ange sasany fa nen'le ramatoa iny zany tena hafa mihitsy ka reny no antsoina arabaky teny hoe antomola rery aingo ka sao dia mba firaisana tsy kombakomban'izy mivady koa sara aloha zao tsy kombakomba ahoana moa aizaka ianao mpiasa voaingana indray ve nitokiny kokoa noho ireo efa teo hatramin'izay ny talema toky amin'ny fo madio fa le raha matoa mihitsy ny hitako ratsy saina fa ahoana aloha ny tenenanao an'izany tsisy mpampiasam-boraka ny tebotebotsainy sy ny ahihany amin'ny mpiasa feheziny mihitsy raha tsy efa olona hitokiny mino aza fa no ny fitokiny ihany no antony nanyrahany amba ahitako ny tokantranony sange le raha matoa vadiny mamoatsampona dia mitale koa ve zany dia tsy ahalala ny toetrambadiny aminao ka rehefa anao ny adalany amin'ny fotoana tsy ampozina ny olona ray anga fantatrao mihitsy zany mahavarina ka ina mahavarinanao amin'izany ny fiarahana maharitra lalàna ny aty fo amam-panahan'ny olona saingy hafa loatra ny andro zareo zany raha tsy misy tokoa ny firaisana tsy kombakomba aleo azy ny azy fa misy inona za zao na tena hitanao hoe falifaly ery vantan vo
tonga tatrano satria efa nampanateriko melo ilay rojo volamena. Nefa dia olona totrany dona-pahoriana ny vataniko. Ie, dona-pahoriana tokoa ary nga. Tsy tonga tatenga ilay rojo. Dia aiza izany ilay rojo? Io ambony latabatra io. Ka manina tsy anaovana nefa io ihany ny tongina tampoka hatramin'izay. Tsy mahavita manao an'io rojo io ahy e. Fa nahoana indray? Rojo maloto io. Rojo maloto ahoana fa tsy azoko mihitsy. Olona maloto fohy saina ary fanany nampitondrainao azy ka tsy tiako. Tsy mila an'io ah. Olitokika ao am-piasana ne iny fa tsy misy an'izany ka. Tovolahy tsy misy ilana azy iny e. Ohatra tovolahy tsy misy ilana azy ahoana rety? Aza vao hoe ny teninao. Aleo dia tsorina amin'ny mariny e. Mivetavetainy teto ah. Maninona tsara. Zany e. Nahita vehivavy rery mitoetra trano le kary dia nanarorotra anahy. Dia nampamadika mihitsy le rentin-doza iny raha izany tokoa. Mifana ambiby ny olona itokianao. Sao dia mba endrikendrika ao koa sara aloha izany a. Fa oviana moa nefa nandainga taminao e. Sady izany zavatra izany koa nga moa fanao sangisangy aminao. Inona tokoa ary ny zava-marina ny tranga tata. Tsy mino ny renty hahavitan'izany mihitsy amanko. Tsy mahatoky atsony ianao. Omeo profo ary ahy inoko ny teninao misimisy kokoa e. Ay, mila profo ianao. Mila profo fa sao dia diso safidy tamin'ny fantenako an'irety ah. Jereo ary io akanjo ambony seza io. Aiza izany? Io andamosinao io e. Maninona ty akanjo ty? Akanjon'izy iny. Akanjon'iza tokoa ty? Toa tsisy manana ohatrany ty ato an-trano ka. Ka iza izany no mety ho tompony iny araka ny hevitrao? Oka fahatsaroko. Akanjon'ny renty ty. Ohatrany ty ny akanjon'ny nentin'ny niasa tamin'ny hariva teo. Tsy hoe ohatran'iny fa tena iny mihitsy. Dia ahoana koa ny tokony atongavany ty ato an-trano? Araka ny nambarako taminao teo ah. Nanapara ny abibiny teto ah. Nahandro vonjy nefa no ny kelikely dia nidrifatra nandositra izy. Dia izay akanjo voarainy fotsiny no lasany ihany. Misy tsy mazava amiko ny zava-tranga tato. Fatra-pandefitra rety. Fatra-panaja ny asany ihany koa izy. Ary fatra-pakatoa. Fe tsara ambela tsy daholo fe izany rehetra izany. Vao vita ny vea. Naserin'indray vady aman-taona maro. Nasera koa no mahatsikaritra ny zava-madinika tsy hitako. Ary mbola nasera ny mpanakina ny fanapahan-kevitra tsiraindray. Tsisy marina avokoa ve rendrirarehetra iny. Dia vao vita ny vea. Fa inona ihany ary ny sy atorianao fa hikofokofohanao eo foana e. Misy zavatra mampiady saina e. Momba n'le karla itokianao iny. Efa mazava ny amin'iny ka. Fa ny asany misy manahira-tsaina. Dia inona indray manahira-tsainanao any am-piasana any? Ahoana fomba hatrarina an'le ratin-tsaina ao am-pangalarana? Za efa miteny aminao fa roay avy hatrano ah. Angamba moramora ny fandrahoana piasa raha mato ty ah. Ko mangaladrako. Ny tena tompony ato-do amin'ny fangalarana ny tiako fantatra mazava. Piray tsy kombakomba rangaty izay miray petsapetsa amin'ny fanaovan-dratsy ah. Olo-meloka daholo izy rehetra ka mendrika ny roana. Izay tompony ato-do ny tena ho faiziko mafy raha fantatra hoe. Dia ataovy ary izay mahadevolana ny sainao fa za maka hevitra amiko tsony. Ohatra ary ny ty foazana maraimbe mbola vao mifiry zao. Taitra tampoka fa nanofo ratsoko. Nofo ratsy ahoana koa izany? Nofoko fa miverina tato an-trano nanapatra ny abibiny tamiko teto indray nge le tovolahy lazainao fa itokianao iny e. Ny sainao koa efa hany foana tsy. Ianao ny tokony tsy haniraka niny aty tsony. Raha tsy izany dia roay amin'ny mihitsy fa fanetro be amin'ny fiainana. Matorely rehefa maiza ny andro e. Ka tsy ahita toromaso tsony mihitsy ahy e. Dia saroany lamba fotsiny ny lora izany. Mila misitaka kely amin'ity trano ty mihitsy arangaty ah. Dia ho aiza? Any amoron-dranomasina any. Mampitambolona fahatserovana ratsy mipetraka ato amin'ity trano ty. Dia avela olo izany ny tanàna. Dia aleonao ve izany anjady pahatserovana ratsy aby toy izay ny tanàna olo e. Mba tsy mieritreritra ny fahavoazako mihitsy ianao ka. Nahoana moa tsy mieritreritra ny fahavoazanao? Nga ataoko vitavita mora foana izany nataony rety ny tato izany. Ka izao ihany no famaizana tsara indrindra ho azy e. Inona? Roay miaraka amin'ny tanam-polo izy.
sady talapolo raha toeny nidirany tao. Mbola ho hita eo zany fa maty relo fotoana fakana torimaso zao. Efa hoe tsy mahita torontsony aho a. Fotoana fakana torimaso ahoana koa. Mbola tia atory ako. Raha tia atory ianao dia matory fa aza maniry ahitady torimaso. Tiako ambony ary mivava fa tsisy akako nofo mamy. Tena nazan-doha be le tovolahy. Sady mandavola tsy tia fafinaretana. Fa raha samy lehilahy iny. Hevitra mihitsy fa anaiko mora foana izy. Raha angaty masy efa tsy misaina an'izany tsono mihitsika. Ary aza mikofokofoka magnaitra e. Ianao koa nefa taitaimpony eto fa zany ka mihetsika akory. Nivadibadika ampandrina eto fotsiny ianao ka milaza tsy mihetsika. Dia mandala mihitsy ianao atsy anefitra amin'ny fandraisam-bahiny matory raha zany. Ao ianao milamina tsara tsy misy mpanelin-gelona. Nampiantso ianao Andriamatoa-Tale? Miraisa seza fa niantso an'se tokoa. Misaotra tompoko. Inona mono nataony semaly? Niasa tato am-piasana tompoko. Dia nanao inona koa? Dia iny rahanao nanatitra zavatra tany an-tranonareo iny. Ary nataony se ankoatran'izay? Tena tsy misy afa-tsy izay ihany nataoko Andriamatoa-Tale a. Aiza ny akanjo nanaovany semaly? Iny zao Andriamatoa-Tale. Natao lahy izy e? Aleo dia tsorina aminao marina Andriamatoa-Tale a. Ninona? Nisanginy ny vadinao a. Nisangina ahoana le tia? Saika amin'ny sanginy mantsy e. Tsy nanaiky ny sitrapony aho fa avy hatrany dia niritona nandeha. Nisariny iverina dia nanohatra. Anika voasitony ny akanjoko. Dia any aminy any ny akanjoko anontanianao amiko. Za aza naovana rangy marivo tototreto a. Zany no marina tsy misy afenina Andriamatoa-Tale a. Tsy elahy akory nanao akery ny vadiko tao a. Ka rehefa naantso vontsy izy dia rivatra nitsoka avy hatrany lahy dia tavela teo ny akanjo ny lahy. Gaga amin'izany fitsombadiky ny zava-misy zany a tompoko a. Ny vadiko indray zany ny mandainga. Efa voalazako teo ny marina rehetra tompoko. Minina aminao a. Tsy mila fianianana le ty fanifikely ny adalàna ny adotadiavoko a. Ka tsy afaka niaiky ny zavatra tsy nataoko mihitsy Andriamatoa-Tale a. Mahafafa tsy nilaza marina lahy a. Azo atao nge mampifanatrika anay Andriamatoa-Tale o. Tsy bakeo ny lamizay ataoko ahy. Ka tena miova be ihany zany fandehan'ny resaka zany ko. Resaka inona ny ova? Zavatra tsy nataoko kosa ve Andriamatoa-Tale dia lazaina fa vitako a. Izy ary ny afaka mijoro vavolombelona manamarina an'izany lazainy lazany e. Tsisy. Fa rehefa marina kosa dia marina. Lainga aforoany lamiko eto fotsiny zany lazainy lazany fa marina marina zany. Tavela tao ny akanjo aseka mila fanazavana. Araka nefa voalazako dia nila fitiavana tamiko raha matoa vadinao. Mpandainga. Mangina ianao fa zany ihany no mampiteny eto. Toy izy no teny tsery rety. Tsy nanaiky ny faniriany aho saingy mbola nisisika izy. Nanao amboletra nitsoka fa niazany sotonoma iverina. Anika voazony ny akanjoko. Fa za afaka nandeha ihany. Dia tavela tany aminy moa ny akanjoko. Marina ve zany Ranasera? Ty lainga anao rety. Ianao savika indray no milaza lainga eto. Ka lazao eto ary amin'ny marina raha lainga izay voalaza an'izay. Inona nampitomany ianao ilaza amin'ny marina? Be tsara velatsiny lehilahy. Dia be tsara velatsy koa zany aminao. Mifona ahy. Mifona. Vehivavy be tsara velatsy. Mikibokibony marina ianao dia mody mandatsa-dramasana fena-keloka. So dia tokony handeha amin'izay Andriamatoa-Tale a. Aza mandeha aloha se fa mbola misy resaka ataontsika. Fa ianao Ranasera noka hialeto. Mbola resaka hafa ny antsika rehefa avy eo. Lasa. Lasa izy iny ka zao no teniko amin'se a. Iany tompoko. Maneo fialatsiny amin'se ara ny ampankambony ihany an'se. Tsy misy tsiny akory zany Andriamatoa-Tale a. Zonao no nikaroka ny marina. Ka efa hita zao ka samy vitany atsika. Faharoa manaraka izany a. Hoe ahoana tompoko? Dia aoka ireny zava-nitranga rehetra ireny mba ho fihin'ny se samy rery. Fiangaviana tanan-droa ny azy zany. Efa nitokianao tamin'ny kely a tompoko ka matoki amin'ny zavatra rehetra. Midiranse amin'izany toe-tsainy se izany a. Atao ahoana mory se fa ny lehibe tokony hanana ny takan'izany toe-tsainy se izany iray teny no misary adala.
Tena menatra eo anaty azy mihitsy. Inona moa izany no tokony hamenatra anao Andriamatoa Talia? Tsy maintsy mibaribary ihany ho any marina na ho ela na ho aingana. Ka le talianareo mihitsy ny tsy mihaino lakolosy tokana. Atsoina koa ny azy raha manao an'izany izy. Sady izy ihany koa no afa-baraka raha tsy manadiady lalina. Fa dia mahavariana amin'ny fasahile Ramatoa mandainga ka vehivavy lehibe tokony hananatra indray ve rangamy le talatala. Dia ry nefa nabaribariny ireny ary izany ko. Tena tsy fisainana mihitsy ilay izy. Sao dia tsy izany kosa e. Izany ahoana? Fa inona? Sao dia tsy ary nitsony kosa no mahita ny bokosy tiako e. Aza miteniteny foana kosa ianao zentoka. Mety misy fahamarinana ihany ange izany e. Ka namarina azy izany dia enao tokony ho zanandray ve ny anaovany an'izany? Tsy fantatra mihitsy ange fihetseham-pon'ny olona manoloana ny zavatra iray e. Rehefa miseho izany vao samy gaga. Mba nahita sy mandre fihetseham-pon'ny olona samy hafa ihany fa tena hafa ny an'ilay Ramatoa ka. Misy matetika ange dia mitovitovy fotoana no fanaitra tahaka an'izany e. Fa mety azo saina ihany koa nge mahatonga azy hanao tahaka an'ireny e. Tsy azoko. Inona ozy izy ianao? Ny fomba ny Talia. Fa maninona ny fomba ny Talia anareo? Aiza ka niasa foana no andaniany fotoana betsaka mandritry ny andro. Ka izay kosa nge matalia azy ireny dia niasa aloha no alohan'ny zavatra rehetra. Dia rehefa izany no mitranga dia lasa toerana fatoriana sisa le tokantrano. Ka tiany hatramin'ny ankohonana manontolo. Mino aza fa tsy miresaka mihitsy izy mivady ireny na andro na alina fa mitaboka matory avy hatrany ny Talia rehefa avy any ampiasana fa reraka. Dia tsy mahagaga raha tahitaitra Ramatoa. Dia avelo izany ho andro zareo fa tsy haikoko. Izany ange mbola tsy ankasitrahako anao miasa ny ivelan'ny tokantrano e. Fa maninona ozy ianao? Samy variana miasa tsika dia adinao le ankohonana sy ny fifandraisana mahafinaritra isan-karazany ao anatin'izany. Kanefa rehefa tsy amiko ny vola mety ho ratsy hatramin'izay mahafinaritra e. Ny saina azo amboarina hiatrika ny zava-mitranga e. Fa ny vola tsy azo foronina raha sendra tsy misy. Saina mihitsy le Ramatoa ty. Ka bogosy kosa nge izy. Dia mbola izany ihany ny teneny eto anatrehako eto. Nahoana kosa moa any tsy laza marina. Sady tsy hitantsony koa nge izay ataonao e. Aiza ka io aso io foana ny aminona tena. Nga ianao afaka manao ny sitraponao raha tsy miasa mamono tena. Dia ajanony ny asa be rehefa tsy tianao hanao ny sitrapo koa e. Andray izany fahasain'le Ramatoa ty miteny azy zany. Inona moa no tokony hanafianako anao ny zava-marina e. Lasa ianao mandeha any fa tsy mila olona tahaka zany a. Anga vita amin'ny vava fotsiny rangaha ty fandroana. Ka tsy mila vehivavy be tsara velatsy ahy. Lainga sy abobodoloka izany rehefa fihetsika rehetra naseho hatramin'izay mivadiny ireny. Tena marina daholo rehefa rehefa natakalinao asa ny amiko sy ny tokantrano dia mba tsy maintsy miova koa ka. Dinona fotsiny izany ny dikan'ireny fonana sy ranomasy teo anatrehany rehetra ireny. Sa mbola fihetsaram-belantsika koa ireny fa tena niaraka nareo? Tsy ferana amin'izay fitsaranao ianao. Mihitsy ambony nahitra mihitsy no niadalan'le Ramatoa ty. Lasa ianao mandeha ano ahy. Misy zanako eto ka tsy miala eto ahy e. Misy fananako eto ka tsy azo kiloza-potsiny. Tsy eritreretinao daholo ange izany rehetrarehetra izany e. Vehivavy tsisy fotony. Izany ny atao hoe antitra vao miegaiky. Aza miteny an'izany fa tsy mbola nisy nanary lamba akory teto a. Nga fanariana lamba ihany mitory ny agigena Ramatoa ty a. Ny atao hoe gaiky dia atala ary ny adala amin'ny manary lamba. Ka matoa mbola mitafy tsara dia misy fahendrena. Raha ny atezerako no apariko dia matiko eto mihitsy ianao. Tony ihany ny forandrematoa. Lasa fa tsy ampitombo atezerana aminao eto e. Dia andeha ho aiza hony? Tsy rahanao izay aleko any. Tsy maintsy ho any ampiasana iny. Dia aleo andeha any. Sady ho aiza tsony koa moa e. Tsy mahavita mody ao raha tsy afaka roa andro. Misy zavatra fahafa mihitsy ao ampiasanao ry haingo a. Zavatra fahafinina? Lasa monina ao ampiasana ngenga Talia e. Maninona? Monina ao ampiasana ahoana?
efa ho 2 andro izy zao no natory tao araka ny filazan'ny mpiara-miasa. Zany misaraka nge zany zareo e? Eko, raha tsy nisaraka ave moa ry zareo hiala mandry ngy atale fa asa na nisaraka ara-dalàna na mody misaraka mandritry ny andro vitsivitsy dia mifampody indray avy eo. Mahavariana ny aza mivady raha zany ka fony tanora ny fanaraka ihany fefa antitra indray vao hisaraka. Ka rehefa tsy mifanaraka tsony kosa nge ny tadokanga dia aleo misaraka toy izay ifampilavaniny fotsiny ao an-trano ao na zany aza maninona ilaina ihany ny fandefitra e. Hatrizay na mifandefitra ihany ka zao vao tsy hifanaraka. Rehefa tenda kosa nge ny rano dia tsy maintsy manavo teny ny aina ambonin'ny zavatra rehetra. Sady ely adalan'le ramatoko tena manitsakitsaka tapon-doto sotro zao. Tsy mahataty an'izany kosa raha izany eo amin'ny toeran'ingata leka. Zay kosa aloha dia marina e. Tsisy mahazaka ho itsahana zany mihitsy. Mety hoe le ramatoa ange zao nefa te hiala sy te hilalao fiainana e. Aizaka olona efa tokony ho ajaina nefa tsy mahay manaja tena. Tsy izatsy izy ingata le raha misitaka ka. Fa hono ahy e. Mba ahoana ary zao ozy izy ireo zanany amin'izao adin-dray aman-dreniny izao. Ny zanany kosa ve dia tsy andamina amin'izay dia mba miova kely ny eo am-pitenenana ka lasa hoe izy mivady no miady ka ny ankizy no mijoropo tsara. Tena adalàna ihany ny andry zareo ka aizaka ray aman-dreny tokony ampihavana indray ve no ampivanina amin'izay fotoana izay. Raha zany toe-javatra zany ange dia azo lazaina hoe mipotra avy any andrefana indray no masoandro e. Ianao koa dia mahita lazaina. Ka marina zany ko. Raha za koa aloha zany no miasa fa ianao mikarakara tokantrano dia lazaina fa mipotra avy any andrefana indray no masoandro amin'izay fotoana izay. Ka tsy hisy mihitsy zany e. Tany amin'ny rasazy any anga ianao androany? Ie, efa fotoana androany dia tsy azony dinganina. Dia ahoanao izy? Mitombo araka ny tokony ho izy hono le kely ato an-kiboko ato. Anga efa fantatra hoe lahy-kely izy eo. Nijerena mihitsy dia hita teo fa laly izy e. Nanao iko izay. Zany ve? Dia tojony faniriako zany reheto a. Fanga kosa ianao tsy mba naniry vavikely e. Iriko daholo nalàna vavy e. Fa tsara kokoa raha lany zanako voalohany. Rehefa zanaka kosa dia mitovy daholo renty a. Fa hafa ihany raha lany zokony indrindra e. Afaka mitaridalana an'ireo zandriny ary afaka mikondoha amin'ny tena raha ohatra hoe tojolana. Dia raha vavy angamo zany dia tsy afaka manao an'izany. Afaka ihany koa e, saingy hafa ihany ny lahy rehefa manao zavatra entitra sady manana fomba fijery mahataka-davitra. Mitovy ihany na lahy na vavy e. Tena tsy mitovy rery haingo a. Jereo fotsiny ange tamin'ireny fikarakarana ny raha-rahantsika ireny e. Raha tsy entitra sy nanana ny fijery lavitra dia ho afa-baraka mihitsika. Fa raha ny hevitra ny narahana tamin'ireny dia angamba na raha trosatra amin'izao. Aiza koa no hoe araha-troso zany tsika e. Matoa ny teny andreny dia mba nanana ny hevitra amin'ny anatanterahana ny raharaha amboninahitra ihany koa. Fa ny hevitra ao ange mampidi-trosa ny tokantrano vao ahorona e. Oaka izany itsaniny eo ka ny fiatrehana ny atongavany ity menaky ny aitsika ity ny masoana. Ka ianao ihany no manita-dresaka etoko. Fa zao tokoa e. Ireo kojakoja etiko miteraka zao mbola misy tokony ampiana. Fa inona moa zany mbola tsy ampy e? Ny kanjon-jaza mila ampiana kely fa hitako ohatran'ny vitsy loatra le ao. Tsy aleo ve hoe vitsivitsy ihany fa mora mitombo angeny zaza e. Ho very fotsiny ny akanjo raha tao be loatra. Aza dia mikahihatra loatra renty a. Izay mahasony zaza sainina. Aza mijery an'izay akanjo ho very ihany. Angamo zany mikahihatra fa tantanina arak'izay ilaina sy ara-potoana reny vola. Na zany aza aloha tsy ampiafiana ny zaza raha mbola azo atao e. Tsy izaho mihitsy ny dia hanao an'izany amin'ny zanako ry haingo a.
Tena tsy milamina mihitsy angeny ny talesiny vadiny. Tsy milamina ahoana indray? Tena mikorontana tanteraka ary haingo a. Fa misy inona? Lasa vorehetrrehetra sy tsy mahavaty en'izany izy e. Marina hoe tsy mikarakara azy tsony angamy vadiny. Ie, tena izany tokoa ny fanombanako azy a. Hatray, fa inona ny zava-misy e? Lasa vasoka ny kirarony Ngatale. Tsy tahaka ny taloha le mangirana be rentsony. Ny mpiasa sasany aza misy mahatsikaritra azo manao lobaka maloto indraindray. Andrikako, fatrapitsikilo ny fiainan'olona kosa aloha le nareo ka. Ka atahoana kosa moa ny anam-pimaso manoloana ny zava-misy e. Sady matotsy afenina ny zava-misy dia efa avela ho hitan'ny olona. Ka tsy hitarika ho any amin'ny fifosana ve izany? Angaha kosa moa dia azona ferany amin'izay tiany ataony ny olona e. Mananjoy resaka ny zava-misy hanitatra ny zava-mitranga mpiasa te hanao an'izany. Dia isan'ireo mpiresaka fotsiny izany ianao io sa isan'ireo mpifosa mihitsy? Inona koa ny idirako amin'izany ry haingo a. Tsy misy soa mihitsy izany na dia kely tahaka ny silako azy. Tantara aminao an'izay hitako fotsiny ny ataoko. Dia miaino ny resaky ny hafa. Fa misy mpifosa sy mpiresaka ny fiainan'ny hafa ihany koa izany ao aminareo ao? Tsy ilozan'izany ireny toeram-piasany e. Mba olona ohatran'izy izany rety? Ao izy ao. Olona tsy mba miezaka ny mampivoatra ny asany fa mpiandrika raha misaky ny farany volana fotsiny. Dia tsy sapan'izany olona izany akory ve fa ny asa ataony isan'andro no mampisy ny karama raisiny isam-bolana? Olona efa andeha hisotro ronono koa inge izany e. Ka tsy mivaky loha amin'ny fikarohana tetikady hanatsarana ny asa ataony. Dia mahavariana izany ka. Na dia andeha hisotro ronono aza ve ranga dia mbola andany andro hivosana olona fotsiny. Ka samy manana ny toetrany ny olona. Fa ny atrobean'ny ao ampiasanareo izany ka tokony ilanao lavitra. Angaha izany mety rery haingo a. Samy mpiara-miasa mifanerasera maraitsy hariva eo ve dia hifanavaka. Ny miara-mifosa amin'ny fotsiny tsy atao. Ary toa loko manga daholo reto zavatra nividianao? Laha-kely kosa avy no zanatsika tsy ho tsenaina amin'ny manga e. Andray, dia tsy mifanaraka amin'izay efa ao izany reto. Nahoana tsy hifanaraka? Fotsy ve dia tsy hifanaraka amin'ny manga? Ka tokony loko ranondray ny zavatra rehetra e. Mety tsara re zao fa tsy misy olana e. Jerenao tsara fa le akanjo kely fotsy teo zao a mifanaraka tsara amin'le soson manga ty. Dia le satroka kely fotsy mifanaraka amin'le pelisy manga ty. Ao tsara ve zay? Ary ny lokona akanjoko ka mavokely kosa ve hifanaraka amin'ny manga sy fotsy e? Mifanaraka tokoa. Ireo no atao hoe loko telo azo taranaka tsara. Aza mampiresaka eo ka. Fa mampiresaka ahoana ary? Zavatra loko tsy mifanaraka akory dia lazaina fa tsy mifanipaka. Ianao kosa no hafa fijery fa loko telo tonga dia lafatra ireo e. Manga lokon-jazalahy kely, mavokely lokon-jazavavy kely, fotsy lokon-dray aman-dreniny teraka. Dia aleo tsy hiteny intsony fa tsy ahitambara foana koa ve ianao e? Marina kosa izany ka. Inona tamin'izay nolazaiko teo ara izany ny diso e. Aiza raha maintsy mitovy fanantenana amin'ireo. Aiza ny volondavenona kafizina ho hatramin'izay. Dia aiza koa mena manambara hery. Sy ny loko hafa sisa rehetra tsy voatanisako. Raha tobaka amin'izao zaza voalohany izao kosa ve izany ny loko rehetra? Tsy ho be miray ianareo mianaka. Hisy fiantraikany amin'ny zaza izany. Fiantraikany inona koa e? Mety anjaro be miray ny sain'ny zaza ka tsy hanapototra hijoroana. Dia azo mipandrebireby sarahana amin'ny zava-tsisy fotony. Tsisy an'izany re a. Ny fitaizana atao ihany no mahatsara fototra ny zaza. Rehefa ratsy taizana ankizy dia ho voasaroka mipandrebireby amin'ny zava-tsisy fotony hatrany. Na izany aza ry haingo a. Misy akony amin'ny toetrany fisainany ihany koa ny loko manodidina ny tena sy ny zavatra rehetra mifampikasoka amin'ny vatana ka. Ehe, finonom-pona re izany renty a. Marina izany ka. Tsy tsapanao ve fa ny akanjo matro-bolo dia
mitondra fanana ka tsy tsara anaovana amin'ny lohataona. Aiza koa Izany e, dia rehefa fianomanana koa ny volana dia manosaka herika, lasa masiaka hatramin'ny ranomasina. Tsy karotra ihany aloha izany e, saingy tsy tokony hetehitra betsaka loatra amin'izany raha hanao zavatra. Ny zavatra rehetra dia tsy ratsy avokoa ka tsy misy tokony ho tsontsiniaviny e. Ary iny tia mamalo kendrika anao renty? Voaroaka tamin'ny asako ary haingo. Ahoana? Izany hoa ndroangaby tsy asa ao amin'intsony aho. Fa inona ny antony? Izay ho ny mampirindra ny fiainany e. Tsy azoko, aza vao aloha e. Tsy tia androaka ahoana izy nefa tsy maintsy nataony izany. Lainga izany, tsy tia androaka nefa tsy maintsy mandroaka. Midika inona izany e? Ny mahagaga koa aza nge dia mbola nomeny vola kanefa dia azo natao mihitsy ny nandroaka mahadiodio satria mbola ao anatin'ny fotoana fanaovana ny andrana amin'ny asa azo. Vao maika anie maizina amiko izany e. Ka na za koa aza nge mba gaga e. Dia tsy niadadinao koa ve ny nahatonga azy nanao an'izany fetsika izany ka? Nanontany azy tokoa rery haingo saingy tsy nilaza ny antony mazava izy, fa ny fialantsiny amin'ny tsy maintsy androahana any nataony be dia be. Dia nanao ahoana nefa ny fiainany tao araka ny fahitanao azy ary? Niova aloha ny fiainany e. Lasa tsy vorehetra intsony izy fa madio toy ny taloha. Dia izay izanyko. Izay izany ahoana? Milamina ihany ny fiainan'izy mivady izanyko. Dia tsy maintsy nindroahany ianao mba tsy hahitandra-matoa anao intsony, satria tsy mahatoky ny toetram-bady ny rangahy dia aleo ny mailo mandroaka anao. Ka na hisisika amiko aranga-mora matoa iny ho asiako vidiny kely akory. Dia avelao andro zareo ny fiainany ary mitady asa tsara kokoa izany no mety aminao. Izany efa tena nikajy tsara fa azona manangonaingana le asako teo iny. Izao maty tampoka teo fa nantenako efa nanomboka hazo faka tato anatiko. Ka to dia mitanjona irinao ihany ange ianao izany izao e. Nahazo vola ary ahazo ananganana asa tena. Reo vola kely reo ve dia avitinina akory haingo reo? Fa misy ohatrin'ny reo? Tsy ampidimy atsiariary akory. Mahavita izay ho vitany aloha reo e. Dia ianao izany ny hanao zavatra amin'ny fa tsy ahavitako ninina akory eo. Toa hifanaraka mipika manendroko mihitsy ny anarako renty. Tao milaza avy hatrany fa sosokanto ary tsara. Ny angaliana fatratra ka azo aretirety sy azy eo manaitra sy mahasarika. Izany tokoa nga ny tonga amin'ilay fitenenana hoe anara-manahaka. Na talohan'ireny fihetsika ilay vehivavy antomoly ireny aza dia tsapako sy fantatro fa saika ireo vehivavy rehetra tao ampiasana fahiny dia taitra tamiko avokoa. Ary zareo mihitsy aza matetika manao fihetsika miantsy no laviko hatrany anefa ireny rehetra ireny. Tsy tiako ny manao boloko mamboatseva mamy ny atsy finy aroa. Izay tena tiako ny tiavako amin'ny fo manontolo sy anompanako ny fitiavako rehetra. Iaingo no fitiavako, iaingo no nahazoko lahankely voalohany zanako. Tsy mba nataoko andimby amin'ny fiainana ratsy ny lalovako ty menaky ny atsika ty ry haingo Angà misy an'izany fiainana ratsy ny lalovanao izany nefa tsy fantatro. Efa fantatro ny amiko manontolo fa ty fampifilafilan'ny mpampiasa ty no fiainana ratsy tsy tiako diaviny dera. Fa eritreretinao anao inona izany izy io? Ho lasa mpanefoefo. Izany? Hitady olona ampiasaina izy fa tsy hitady orinasa iasana. Fandrina tsara aloha izany e. Saingy miankina amin'ny zava-misy ny tanteraka an'izany Ezaka mba tsy hiainga amin'ny oatra tahaka adery ka izay ezaka vitako eo no tohizany sy atsaray ny atratraran'ny tanjoko. Ezaka iombonana ane izany ny atsika e. Mba tsy tiako hitsaly ihany koa ny zanako. Mino aho nefa fa tsy maintsy havita dingana ao anatin'ny fotoana fohy.
dia amin'ny alalan'inona ozy izy ianao ka? Amin'ny alalan'ny herim-poko sy ny herin-tsaiko tsy maty vonoina. Tsy maintsy arahantsika asa nefa izany fa raty izany dia ho lasa nofinofo fotsiny. Fa raha miteny an'izany angamoa za dia hoe hitomemoepony, hifofotra, hivelivia, amony tena miasa. Raha riva ihany zao dia ho hitanao fa hitady asa, ary tsy maintsy mahita. Dia hitady asa izy ianao raha riva ary? Any anaty internet. Internet? Any amin'ireo olom-pantatra rehetra any, amin'ireo orinasa isan-karazany any anatin'ireny gazety mamoaka tolotrasy ireny. Ka ho vitanao indray manezaka ary ve izany rehetrarehetra izany? Ka izay nge ilay atao hoe mifofotra sy mivelivia ary mamono teny, tsy manao andrasondraso mihitsy. Eny ary efa afaka ho an'ity ianao rariva. Rendy, nanahoana ny tianao tany? Efa natao daholo aloha ny fomba rehetra ahitana asa fa miandra an'izay ho vokany. Fa eo ampiandrasana an'izany dia mba hampio azy hanokatra varotr'enta madinika. Fa nangana fivarotana enta-madinika amin'ny fomba ahoana koa ianao Ka ilay vola menga be ato anao no ampiasainako. Ampiasaina amin'ny fandaniana isan-karazany atao trano ange iny Aleo ampitomboana fa tsy laniana fotsiny. Dia varotra enta-madinika ohatry ny ahoana nefa ny voatsangan'iny vola iny ka? Ka tsy maintsy varotra kelikely ihany aloha natao eo ampanomboana azy. Eny tsy maintsy izay no atao amin'izao fotoan'izao aloha, fa tsy afaka andoha-danitra mihitsika. Dia inona avy izany ny efa noeritreretinao atao? Sarena roa amin'ny lamba be na azo fisaka aloha ty efitrano ty dia varotana ny ilany, ary honenantsika kosa ny ilany. Dia aiza ireo enta-madinika amidy? Manao any masaka tsotsotra dia amidy eto dia mividy entana vitsivitsy any amin'ireny mpamongadin'ireny koa atao fanampiny. Dia isy vidy ve izany ry haingo? Reny tsy maintsy manandrana aloha dia ho hita eo mety ho tompon'izay mety ho faty antoka. Tsy manomboka ihany ny ratsy. Tena be herim-po ty vadiko ty ka tsy nanenina tamin'ny safidy koa. Fa ahoana tsy mazoto amin'izany anga ianao? Rehefa mazoto ianao dia marisika ka? Dia mieritreritra koa hoe ahoana? Ny vatomamy sy ny biscuit ary ny sigara isan-karazany tsy maintsy asiana fa reny mantsy ilain'ny olona. Dia asiantsika gazety koa. Ho ampy an'izany rehetrarehetra izany ve ny vola ry haingo? Tsy olaniana amin'izany daholo anie vola rehetra rehefa misy ny karazany fotsiny dia mety. Ny gazety indray tsy misy olana fa izay lafo azotsika vola ihany ary ny tsy lafo kosa verina. Aleo tsy manao any masaka raha izany ka. Fa maninona? Tsy azona tombony raha misy tsy lafo Ataontsika sakafo ireny izay tsy lafo fa raha lafo daholo kosa moa dia tombony avy hatrany. Tsy miala vola amin'ny sakafontsika amin'izay. Ohatran'ny hevitra mety tokoa izany Mba betsaka mpividy ny gazety omaly Eno na ny mofo endy koa aza na ladilany. Fa asa ho fandehany an'io aloha Angamoantsika afaka maminany fa ndra riva ihany no anambaran'izany Ary atony aingana amin'izay reny gazety ireny fa sao dia mba hisy vidy Aleo aloha mba hamaky vaovao vetivety ka. Mandalo eto ambanomaso ihany ve ny gazety dia tsy mba hanararotra hamaky Ka sa tiona indray ihany angeny atononao eo dia mamaky milamina ianao avy eo Fa tsy ianao ve izany teniko izany rety Oay ry haingo maty le ramatoa Antomola. Ramatoa izy izany? Vadiny Gatale. Ty lazain'ny gazety ty. Hoeta ty hoe jereko izany? Io ny vadiny ireo zanany Finy ty mampisento tampoka anao eto Mahavarina ny fiainanako. Inona kosa mo mahavariana anao amin'ny fahafatesan'iny Antomola iny?
ka ny antony nahafatesany no mahaliana tsy misy tokony hamakiana aloha zany efa maty izy dia maty. mody milamina fotsiny zany izy mivady nefa nisy zavatra hafa tao ambadika izany dia mifahafatesandramatoa ny vokany. ianao koa dia mba tia ampifandray toety zavatra tsy fantatra ao akorika. ka izay ange mahaliana amin'ny fomba nahafatesandramatoa iny vokatry ny toetra ny venona ny fahaty azy sa zavatra hafa. ataonao inona nefa zany raha fantatrao ary tsy ataoko inona fa fitity hahafantatry zavatra fotsiny ko. dia avy aloha izy ho faty any fa famelomana an'ity varotro ity no atao. ka ndana ary atony amin'izay ireo sa toy nana gazety rehefa efa lera fitangoronan'ny olona mijery lohateny gazety ange izao marina tokoa zany. aleo zay ahasoa an'ity varotra kely ity no atao mandra-pahita an'izay tsaratsara kokoa fa nga moa zany ny hevitra ampiato an'ity varotra ity ianao any ariana any. ka tsy maintsy miasa ny faripahaizana ananako fa tsy hijanona eto foanako. eny ary dia ianao zany manao an'izany fa za mampivoatra n'ity varotra ity aloha. ahoana azo daholo ny entana? ie ny sigara sasany no saika tsy azo. fa naninona? tsy ampy ny vola dia voaterina ena ny vatomamy sasany ahazona ny rehetra tsy maninona izany rehefa misy karazana ny vatomamy rehetra dia mety. ary taratasy avy aizy ity zany. hoay tokoa sika dingo tokoa ny tena an'io taminao. taratasy anao io fa taratasy avy aiza? taratasy taizy ity io sikafo dia jereo. maninona raha tsy manao an'izany? fa misy inona? valyle taratasy fangatahana asa nalefako ity. olona manana traika efa 5 taona hono ny tadiaviny nefa nitolotra asa tao anaty gazety nataony tsy nilaza an'izany. tsy anjary izany matoa tsy raikitrako. dia tsy hamaly nitolotra asan-gazety tahaka an'ireny tsony aka. aza malakivy rehefa tsy ary mitovy avokoa ange ny olona mitady piasy ka tena mifangaro fitaka le tolotra asa raha tahaka an'ireniko. miandry ny anjara izany no fahendrenako. aleo re andamy mandreto entana avy nividiako reto dia mba ho faindray ny fitoerany dia atao ahoana indray zany izy ity? ampifamadio ny toeran'ny sigala sy ny vatomamy. fa maninona no avadibadiko ohatran'izany foana ka ilaina fiovaovana ny fitoerany entina amin'izay mba zava-baovao ny hita amin'ny vidiny miditra ato mety ho leo ihany mantsy ny olona raha nomaly tsy miova ny tazana isaky ny mandingana ny tokony ambaravarana io izy. ka na ny omaly tsy miova aza ny tazany ato dia tsy maintsy miditra izy satria misy zavatra ilainy ato zany reny mivarotra reny fa ahoana? sady tsika rery koa ange manao an'ity azy ity ka tsy maintsy hiditra ato mividy afaka mandeha any akafa ny olona saingy mba hisarihana azy ireo ato amintsika isan'andro dia aleo ovaovana ny fitoerana entana sy sitrany ay aloha mba voasarika izany ny mason'ny olona. dia aleo raha mboariko arak'izay eritreritra ho izay reto entany reto dia ho hita eo izay vokany. raha mandaitra tokoa izany teninao zany. aza atao fanakona fotsiny ny entana dia mandaitra izany fizako ity miantso ity. raisy dia ho fantatrao izay olona miantso io allô? izy indrindra tompoko. dia faly miaraba anao andra matotale. mbola mazoto raha mifanaraka tsika ka dia roviana makany aminao. iany ary tompoko fa ho avy aka. tena faly fa izy ilay olona teo? ngiaby ato ahoana hoana? niantso hiverina hiasa ho aminy izy raha mbola mazoto ony izy toy izany indray ve mba hiditro amin'izay izany no volako. dia roviana hoana ianao miverina miasa any? amin'ny talata no asainy makany manao fifanarahana vaovao momba ny asa.
Esoran'Andriamanitra fa ao zany ny anjaranaoka. Tena angonangana amin'izay tsika hananganana asa ho an'ny tena ry haingo a. Ka raha tsy manaiky ny elana ho amin'ny mandrakizay izy dia ahoana? Hoiteny ihany re ny hevitra ahafahana miala rehefa vory ny vaingambola ahafahana manangana asa ho antsika e. Aleo andeha ny fotoana. Fa na zany aza Maninona? hitarina sy atsarainy ty varotro ty a. Tsy misy olana re zany e. Angontsika ihany koa ny tombony azo amin'ity varotro ety. Amin'izay aingana kokoa dia vory ny reny vola eto manangana asa mahaleo tena. Dia ho angonina daholo zany ny vola rehetra fa tsy mba misy atokana hiatrehana fiainana andavanandrontsika mihitsy. Mandeha ho azy ny fiainana andavanandro ry haingo a. Ny fanangonana natao matevitevina midika izany fa mila mitsitsitsika. Eny fa na zany kosa aza tokony tsy mitsitsy tafahoatra ka. Sady dia raha koa tsy ampiafiana fa mbola kely tokony hivelatra amin'ny lafiny maro izy. Zany anga moa midika hoe ampiafiana hatramin'ny ankizy e. Itsika lehibe no afaka miafa tsy ny zaza. Dia mba hipoitra tsy ho ela amin'izay kosa zany no masoandrom-piainantsika ka. Matoki ianao fa tsy ho ela tokoa zany akia. Ary toa ampifainangeninao indray ny sigara sy mofo endy. Ohatray marina inona tokoa ary ty ataoko. Efa faly loatra koa ako. Ka nafaly azy ianao dia ataovy mifantoka amin'ny zavatra atao ihany ny saina. Marina k'y izany ry haingo a. Record FM nanolotra anao teo Rongatrantitra. Nosoratany Eric Ravalsoa. Iaromampionna Christophe Rabearmanana. Olo ravaka Zoma amin'ny rina. nanome aina ny tantara.